tsy misy fakapana mahazo anareo afa-tsy izay zakany olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapana dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Korintiana 1:17. Be deaibe ireo karazany sakafo izay atolotra ny olombelona amin'izao fotoana izao. Misy ny mahasoa, misy ny tsy mahasoa. Ny sakafo mahasoa, inona moa ny sakafo mahasoa? Ny sakafo mahasoa dia tsotra ihany. Ireo sakafo rehetra vokatry ny tany, ny hanin-kotrana na ny voankazo izay nomen'Andriamanitra antsika. Ary na dia eo aza nefa ireo hafatra izay toriantsika mahakasika ny fahamarinana, ny fivavahana, ny finoanan'i Jesosy, ny famelan-keloka, ny fibebahana, ireo fahamarinana fototra ara-baiboly izay ampianarin'ny fiangonana, na dia eo aza ny fitoriantsika azy ireny fahamarinana ireny, dia indraindray koa potika amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo tsy mahasoa ireny hafatra toriantsika ireny. Matanjaka be zany eo amin'ny lafiny ara-panahy, ary dia ambony zao ny atao, kanefa tsy mahafetena eo amin'ny lafiny ara-tsakafo izay iverintsika fa hoe tsy fahotana akory ny mihinam-be an'ireo azo hoanina. Tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Ny fanaranam-po amin'ny fitiavan-kanina no antony lehibe indrindra mahatonga fikorotanan-tsaina. Fanaranam-po amin'ny fitiavan-kanina mampikorotana ny saina ary dia fototry ny fahalemlemena sy ny aretina maro isan-karazany. Ny tsy fahalalana honina dia manomboka eo amin'ny latabatra. Eo amin'ny latabatra izay apetrakitsika hisakafoanantsika. Ary ny fomba fisakafontsika izay hihinanantsika sakafo tsy mahasalama. Ray aman-dreny, jerentsika tamin'ny lasa ampianaro fitsipim-piainana fototra momba ny sakafo ara-pahasalamana ny zanantsika. Fa hitombo araky ny sitrapon'Andriamanitra, aran-tsaina. Misy karazany sakafo fisotrontsika sy fihinantsika matetika ireto: ny dite vazaha, ny kafe ary ny hena dia tena manaitaitra mihitsy. Ary noho ny fiasan'ireo pozina izay manaitaitra ao anatin'ireo dia taitaitra koa ny rafim-batana sy ny retsika rehetra ao anatintsika eo. Ary indraindray amin'iny fotoana iny dia toa tena matanjaka be ny saina, matanjaka ny vatana, kanefa rehefa tapitra ny herin'ireo sakafo manaitaitra ireo dia miverina mihamalemy ny vatana, ary ny loza dia lasa malemy noho ny tamin'ny teo aloha azy. Miteraka vokatra mahafinaritra vetivety ireo sakafo manaitaitra ireo, kanefa dia handemy tsikelikely ny herin'ny vatana sy ny rafi-kozatra ao anatin'ny tenantsika. Misy mandrakariva voka-dratsy ateraky ny dite vazaha, ny kafe ary ny hena, noho izy manaitaitra, ary dia izy manaitaitra iny dia analefaka ny herin'ny rafi-batana ao anatintsika, ary tsy hiasa araky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny natiorany intsony ny rafi-batana ao anatintsika raha tsy misy an'ireny fanaitairana ireny ao aoriana. Izany famanatanjahana mandalo vetivety izany dia arahana fahaketrana rehefa tapitra ny herin'ireny sakafo manaitaitra ireny. Misy ohatra modelo antsika dia Jesosy Kristy. Jesosy nifadihanina 40 andro sy 40 alina tany anefitra, ary ny tanjona lehibe izay nokendren'i Kristy tamin'ny fifadian-kanina io dia ny haneho amintsika fa azo fehezina ny fitiavan-komana sy ny filan-dratsy eo amin'ny sakafo. Ilaina ny fandavan-tena, ilaina ny fahalalana honina. Mampirisika antsika izany raha mba mety isika mba manokana indray mandeha isan-kerinandro mba mifady hanina. Voalaza ny manam-pahaizana fa zava-dehibe io mifady hanina, tsy mihinana mihitsy. Mohatra hoe ny atoandro, ny alarobia atoandro na ny lahady atoandro, tsy mihinana ary dia misotro rano, fa mahasalama ny vatantsika io. Ary izany ezaka izany dia tokony hanomboka eo amin'ny tokantrano tsirairay avy, amin'ny fisafidianana ireo sakafo apetraka eo ambony latabatra. Nidina tetỳ an-tany Jesosy Kristy mba haneho amintsika ny modelin'ny fifehezan-tena sy ny fahalalana honiny. Ary rehefa mahalala honiny sy mahafehy-tena amin'ny lafiny ara-tsakafo dia mahalala honiny sy mahafehy-tena amin'ny zavatra rehetra. Tsy hoe anatanjahantena akory ka ireare, fa noho ny herin'Andriamanitra dia afaka maharesy ireo filana rehetra. Hitanao ny tompo, ahafahanao mahafantatra mifady ny sakafo tsy mahasoa ary hihinana kosa
ireo sakafo mahasoa. Mivavaka isika. Misaotra tompo tsara fa tsy tapaka mamerimberina aminay ianao ny fomba fiaina mendrika madio masina tokony iainanay amin'ny alalan'ny fisakafona. Ampianaro mehoery mba hifetena izahay ka hatanjaka ny saina, hatanjaka ny vatana, hatanjaka ny ara-panahy. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no hanonako ny vavaka. Amen.